Faly miarabantsika rehetra tonga soa eto amin'ity podcast tany soiombonany ity. Ele andrea fanomezana no anarako, za no andrindra sy anentana an'ity fanehoan-kevitrintsika androany ity. Lohahevitra moa androany dia ny hoe ny fampianarana ambony, ny anjerimanontolom-panjakana sy ny fanovandravitra na koa hoe refondation. Miaraka amiko eto anio professeur Esoa Velomandroso Faratina, izay mpampianatra pikaroka avy eo amin'ny faculté de droit et des sciences politiques à l'université Antananarivo ihany koa, ary miaraka aminay ihany koa androany Rahadra Fenitra izay mpianatra avy eo amin'ny polytechnique Vodivorona. Tonga soa ianareo dia faly miarahaba. Raha tsaroantsika moa zany dia nisy ny tolona izay nitarihan'ny Gensi Madagascar nanomboka tamin'ny 25 septembre 2025 teo. Tao anatin'ireo nafana fohy indrindra sy tena hoe nanampy tamin'izany tolona izany ny mpianatra avy any amin'ny anjerimanontolo, surtout ny Vodivorona. Tadiditsika angamba ny ireny Rodobe rehetra ireny. Izao artsika anio tonga amin'ilay hoe refondation fanovandravitra. Efa nisolo ny olona mitantana antsika dia misy koa zany ny fanantenana. Ka dans ce cadre ihany dia hiova kely angamba antsika androany omeko any Fenitra ny fitenenana voalohany, izy izay tanora, mpianatra, mpitolona. Ka ny fanontaniana apetrako aminao voalohany dia hoe inona zany ilay olana, ilay zavatra iaina amin'ny mpianatra makarary sy nahatonga anareo hidina andalam-be nandritra ireny tolona ireny. Miarahaba ny professeur, miarahaba ny ele, mankasitraka amin'ny fitenenana. Amin'ny maha-mpianatra, filoha-lefitra teo aloha, association des étudiants premier cycle, sy hoe ankehitriny filohan'ny mpianatra amin'ny département ingénierie pétrolière ary responsable communication ny fikambanan'ny mpianatra amin'ny polytechnique eto Antananarivo, dia isan'ny tena hoe mahafantatra tsara marary sy hoe mpitolona tamin'ny resaka fampianarana sy teo amin'ny firenena nandritra ireny hetsika ireny. Inona moa ny olana hoe tamin'izany sy mbola misy kely amin'izao fotoana izao efa andalana mamaha izany ny tompony andraikitra ankehitriny. Ny olana hatramin'izay hoe nianarako teny amin'ny anjerimanontolo zany teny amin'ny polytechnique dia isaky ny telo volana ary dia miverimberina foana ny grevy. Inona moa ny adiana? Fotodrafitrasa, bourse, jiro sy rano ary ny fampianarana ny mpampianatra tsy ampy. Izay foana no iadivanay nandritra ny firy taona zay izy efa manontolo fa ny tenako manokana nandritra ny 5 taona zay miady an'izay. Fotodrafitrasa moa iaraha mahita ireny tanaty interview nampanao gazety vahiny ireny na mety toerana teo fa nanao an'izay tena efa ratsy dia ratsy. Tsy araky ny hoe mpianatra université, tsy araky ny hoe ho avy amin'ny firenena nefa dia hoe adradradrainy ery hoe ny tanora ho avy amin'ny firenena nefa tsy mifanaraka amin'izay ilay condition de vie anay. Ny resaka jiro sy rano moa indray iaraha malala ary iaraha miaina. Isika rehetra hoe malagasy iray manontolo samy miaina an'izay hoe fijaliana tao amin'ny resaka jiro sy rano izay. Ny tolona araka ny tenin'ilay teo dia hoe 25 septembre ny tena nanomboka. Efa hatramin'izay izahay ary moa ny teny amin'ny polytechnique 22 septembre nanomboka an'ilay izy. Satria tena nandritra ny teo tsy nisy jiro teny aminay dia nanomboka 22 septembre ilay izy dia nisan'ilay hetsika teny anosy ireny dia 25 raikitra ny grevy nisy an'izay Madagasikara. Tao anatin'izay ihany koa mitovy ilay tanjona tamin'ny GNZ sy ny teo amin'ny mpianatra na polytechnique zany na ny teny Ankatso hoe tsy mety intsony ity fandaontsika hiary tolona amin'izay satria raha mitovy zavatra izao, raha mitovy ity système sy hoe système fanabadoana, système manimba antsika dia aisintsika afaka folo taona afaka 20 taona isika GNZ amin'izao fotoana izao. Iny no nampiray antsika niarahantsika niady. Ny marary koa anatin'izay dia ny resaka fampianarana hoe ny resaka mpampianatra indrindra. Fantatsika tsy afenina hoe tamin'ny fitondrana teo aloha dia tena natao tsinitsinina ny fampianarana. Profon'izay moa ny hoe izay araka ny teneniko tamin'ny voalohany teo ny resaka fotodrafitrasa tsy rarahina, ny marary ny mpianatra tsy henoina, ny marary ny mpampianatra amaivanina
dia ireny rehetra ireny zany no nahatonga ny hoe tena nanao zay farahery izahay nitolona tanatin'izay resaka hoe fanovana izay. Tonga dia raisiko angambany izay teny fenitra teo izay. Tena marina tokoa hoe efa antaonany maro na ny mpianatra io na ihany koa ireo mpampianatra pikaroka izay avy amin'ny CSS, syndicat des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur no efa nitaky fanovana. Fa tamin'ny 25 septembre iny zany izay vao tena hoe nihetsika tanteraka hoe ny olona rehetra mihitsy no nanaiky ary nidina an-dalambe hoe hitaky fanovana. Mitodika ato amin'ny professora Esoa Velomandroso zany no tenako an'io. Raha amin'ny maha-mpampianatra pikaroka anao, inona indray ary ny zavatra iainanareo tamin'ny rafitra teo aloha teo izay tena hoe namparary aina sy nahatonga ny hoe tokony misy fiovana. Sa ve hoe ny fiainan'ny mpampianatra pikaroka milamina kokoa ka ka tsy hita hoe inona ny zavatra tokony takiana sy tokony nanovana n'ilay fitondrana teo aloha. Mankasitraka. Misaotra ny aile amin'ny fanontaniana dia miraba ny fenitra. Ny mpampianatra pikaroka tsy milamina mihitsy ny fiainan'ny mpampianatra pikaroka. Ary ny zavatra tsapako dia satria tsy fahafantaran'ny olona ny asan'ny mpampianatra pikaroka no mahatonga ny olona masa miteny fa milamina ary tsy misy marary ny mpampianatra pikaroka. Ny resaky fenitra teo hoe tsirarahiana ny fampianarana. Matetika rehefa miresaka mpampianatra pikaroka dia le resaka hoe tampo-karama, heure complémentaire sy vacation foana no tenenina. Fa ny tena olana voalohany mahazo ny mpampianatra pikaroka aloha dia ny tsy fahampiany ny mpampianatra pikaroka. Tsy misy les recrutements amin'izao fotoana izao misy hoe ils sont postes budgétaires ho an'ny enseignement supérieur. Io sont postes budgétaires, io tsy sont postes budgétaires ho an'ny mpampianatra. Fa sont postes budgétaires ho an'ny mpampianatra, ho an'ny mpandraharaha. Ny dikan'izay zany tsy ampy foana ihany ny mpampianatra. Inona nefa ny zavatra mitranga rehefa tsy ampy ny mpampianatra enseignant chercheur zany mpampianatra permanent dia normal be raha ohatra ka le vacataire ny lasa betsaka indrindra eny amin'ny anjerimanontolo. Ireo vacataire ireo sy ny enseignant permanent dia samy tsisy misitraka ny heure complémentaire izy raha ho an'ny enseignant permanent, vacation izy raha ho an'ny vacataire. Efa hitantsika reny tamin'ny 2019-2020 ny asa natao tamin'ny 2019-2020 ny 500 isan-jato hatramin'izao mbola tsy voaloha. Dia ny olona mieritreritra hoe matoa mbola mandeha foana ny fampianarana dia dikan'izay zany tsy misy mihitsy le olana. Misy olana be da be ao satria betsaka ny vacataire mijanona. Misy olana be da be ao satria betsaka ny enseignant chercheur permanent lasa mandeha mampianatra ny ivelany izy satria ny zavatra tsy fantatry ny olona koa ngamba tonga dia toisika ny zavatra tsy fantatry ny olona dia heure complémentaire angatahana, tsy angatahana moa zany fa heure complémentaire izay zon'ny mpampianatra feno io zavatra raisiko ohatra fotsiny. Any amin'ny anjerimanontolom-panjakana anie ka 8000 ariary ny adiny iray raha ohatra olona manana doctorat no mampianatra. Any amin'ny université mpanjakana farafahambaniny 30 000 ariary ny adiny iray hatramin'ny 120 000 ariary. Any amin'ny université privée. Any amin'ny université privée, azafady any amin'ny université tsy miankina 30 000 ariary hatramin'ny tonga hatramin'ny 120 000 ariary. Dia omena tsiny ve ilay mpampianatra raha ohatra izy ka miteny hoe andeha hampianatra any amin'ny université privée satria le asa nataony teto tsy aloha mandritry ny efa taona. Omena tsiny ve le enseignant vacataire raha ohatra izy ka mijanona tsy mampianatra tsony any amin'ny université mpanjakana satria le vola tokony ho raisiny izay averiko foana fa ohatrany tsy fantatry ny olona hoe manomboka 6500 ariary, 8000 ariary, 10000 ariary, 12000 ariary ny ambony indrindra par heure io no tampo-karama raisina dia tsy raisina mandritry ny efa taona. Raha ohatra zany raisiko amin'izay teneninao izay, nisy mpitondra fitondrana teo aloha izay tsy tononoko ngamba ny anarany laza fa hoe ny mpampianatra ireo dia mangalatra dia hoe tsy mitombina zany ny fitakian'ireo mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra izay migrevy lava.
inona zany no ohatrany hoe réaction anao par rapport an'izay satria raha mihaino anao aza ohatrany hoe le vola tokony ho azo efa kely mbola tsy azo ao anatin'ny fotoana voafaritra ihany dia nefa côté an'ny ireo mpitondra tena hafa mihitsy zany ny fahazony an'le problème. Ie, misaotra ny Helena metraka an'izay fanontaniana izay. Insulte ho an'ny mpampianatra mpikaroka iny zavatra nytenenin'ny mpitondra fanjakana teo anoloha iny. Ary fahitako azy dia satria tsy fantany inona ny zavatra tena iainan'ny mpampianatra mpikaroka na modiny tsy fantatra. Efa mpitondra tao aloha moa zany resahana zany na modiny tsy fantatra satria ny mpampianatra ne raha ohatra mampianatra adiny roa farafahakeliny izy adiny enina manomana an'io fampianarana ataony io. Ny texte ane dia miteny mihitsy hoe raha misy mpampianatra mi-encadrer thèse de doctorat 300 heures ane no déclarena amin'ny thèse de doctorat io. Zany tsy midika hoe mandritra ny 300 heures miaraka amin'le mpampianatra le mpianatra manao doctorat fa io mpampianatra mi-encadrer io ne ka manao recherche io mpampianatra io. Io mpampianatra mi-encadrer io ne ka mitsara ny zavatra ataon'le mpianatra. Io mpampianatra mi-encadrer io ne ka manampy an'le mpianatra mba hahafahany mahavita an'le fianarana. Ka rehefa misy olona miteny hoe mangalatra le mpampianatra, texte nataony zareo ihany no mametra hoe zao ny volume horaire n'ity mpampianatra ity. Dia raha mihaino anao zany dia tonga saina hoe raha fehezina daholo betsaka ny zavatra tokony atao ny heure tokony fenoana dia nefa mpampianatra mihavitsy. Zay moa zany le izy. Zany hoe tena mety any amin'ny curriculum sy ny zavatra ianaran'le mpianatra mihitsy ane zany no lasa misy fiantraikany. Todika makato amin'ny fenitra hoe ahoana ny iainan'ny mpianatra an'izay situation izay mety hoe mitovy ny ao amin'ny vodivorona sy ny ao akatso amin'izay resaka izay sa hoe ho anareo ny mpampianatra tena feno tsara ny emploi du temps milay tsara. Ny hoe mitovy ny akatso vodivorona moa zany matetika ny vodivorona moa rattaché amin'ny akatso université n'Antananarivo. Ny corps des enseignants ny polytechnique 80% composé na vacataire 80%. Ary matetika misy ny professeur, misy ny mpampianatra efa mahazo taona dia nodimandry dia misy moa zany misy hoe folo nodimandry anatin'le corps des enseignants dia tsisy manolo, tsisy recrutement amin'izay fotoana izay. Raha amin'izao fotoana izao zany no mijanona mampianatra amin'ny vacataire hoe mijanona daholo. Tsy haiko mikatona ny université vodivorona aloha ny akatso tsy fantako possible kosa hoe mikatona ny université Mpanjakana raha midrongodrambo ireo professeur vacataire sa mpianatra vacataire ireo hoe zay sa mpianatra intsony. Ny iainany an'izay moa zany somary manahirana mihitsy indraindray satria ny mpampianatra ireo efa mampianatra anay dia misy taona tantara aminay marary aminazy hoe nandehananay aty nge fitiavana anareo sisa izahay tsy mandray karama fitiavana anareo sisa nandehananay aty. Ireny ihany koa nefa namelona ny taty anatinay hoe tsy raro intsony zava-misy eto amin'ny firenena ity. Tena ny mpampianatra manana ny tokantranony mila mandray tambon-karamana izy zoany nefa tsy omena nandehanany aty aminay efa fitiavana sisa bénévole. Ahoana kosa ary mbola andeha iainantsika an'izany 10 taona 9 taona ny iainana an'izany fa dia tena tsika ave izay misy hoe entrané samy mpianatra zany tsika ave mbola ifampijery fotsiny sao ndao amin'izay etsika zao mahazo atsika zao mahazo ny mpampianatra ahoana atao atsika ireny izy ireny trano ireny fa tena hoe narary taminay ihany koa izy narary tamin'izareo zany narary taminay satria moa anatin'ny tsika efa université Mpanjakana efa hoe efa tsy ataoko hoe ankizy tsony ny mpampianatra sy ny mpianatra rehefa anaty salle efa mifampitondra toy ny hoe ataoko hoe tsy hoe collègue be moa zany fa hoe efa mifampanao échange be miresaka be satria efa hiditra anaty tontolon'ny asa dia ny resaka échange ny tena hoe resaka efa milaza marary zareo dia izay koa milaza mararinay. Dia ny situation moa hoe
ahoana situation iainan'ny mpianatra par rapport amin'izay tenin'ny professeur zay koa. Misy fotoana ohatra hoe lany na polytechnique moa zany mipetraka eny mpianatra dia ny ankizy andefasana vatsy amin'ny ray aman-dreny, avy any amin'ny ray aman-dreny zany. Misy fotoana anatin'ny herinandro mpampianatra permanent anaty emploi du temps ohatra matière efatra no ampianarina matière enina fa ny ankoatr'izay ny vacataire dia rehefa tsy tonga ny vacataire dia ohatra anatin'ny semaine rehefa iny le mpampianatra permanent mampianatra talata na lakamisy fotsiny dia amin'ny lakamisy fotsiny izay ny mianatra ilay ankizy mandritra ny herinandro. Izany hoe lany fotoana, lany vola nefa tena hoe izay fotsiny no aleha any. Dia ireny moa zany le tena hoe namelona ny tany anaty foana hoe tsy rariny ity fandao etsika. Dia ireny izy ireny. Izay zany tena narary ny mpianatra tanatin'izay hoe lany vola, lany fotoana anatin'ny herinandro 4 heures mianatra satria izay ny horan'ilay mpampianatra permanent. Dia ny vacataire ny tena mitazona matière be dia be dia tsy tonga ny vacataire mpianatra tsy mihinan-tsiny izy hoe tsy nandray karama mandritra ny 5 taona 4 taona dia mbola amazanona izy amin'ny resaka roa teo hoe mangalatra ny mpampianatra sy ohatrohatr'izany dia ahoana kosa ary na dia olombelona tahaka n'inona ary ve dia mbola iainan'izay situation misy zay. Angamba ile raha sitraka ao anoizako kely an'izay teny fenitra zay tena marina mihitsy le terme nampiasainao hoe efa bénévolany ataon'ny mpampianatra particulièrement zany ny mpampianatra vacataire. Ny conséquence an'izay zany eny votovorona dia izay hoe mety hoe ray andro no mianatra ny mpianatra fa any amin'ny toeram-pampianarana hafa no conséquence an'izay hoe tsy mahazo ny tampo-karama an'izay ny vacataire dia miala le vacataire. Dia rehefa miala ny vacataire dia inona mitranga? Tsy maintsy les responsables de mention zafady mitady vahaolana mba hanohizana an'ilay fampianarana. Dia inona ny zavatra ho ataon'ilay responsable de mention? Na ajanona iny matière iny, matière optionnelle ohatra, na ajanona fotsiny amin'ity taona ity satria tsisy mpampianatra, na misy mpampianatra izay entre guillemets teneniko hoe samborina andeha hampianatra an'ilay matière izay tsy voatery zavatra hainy. Ohatra ve hoe ho tenenina hoe tsy misy tsony ny mpampianatra comptabilité ohatra ao aminay ohatra ho afa tsy izay ny zavatra mitranga. Dia satria tsisy mpampianatra dia lasa zany hoe izaho no andeha hampianatra comptabilité izay zavatra tsisy fantatro. Inona conséquence an'izay? Les formations amenan'ilay mpianatra zany formation tsy manjary. Dia memidina satria tsy mpampianatra mahay an'ilay matière, tsy spécialiste an'ilay matière no lasa mampianatra an'ilay matière. Ary ny mahatonga an'io zavatra io dia io le nitenen'ny fenitra io hoe tsy misy le recrutement. Tsy misy ny recrutement dia ny enseignant permanent no tsy maintsy mampianatra. Ny vacataire zany afaka miteny izy hoe za tsy hampianatra intsony satria na ny lasantsy hivezivezeny raha ohatra ka vacataire mipetraka any Ivato ve ohatra dia andeha hampianatra eny Ankatso izy dia ny lasantsy hivezivezeny eo efa taona aty aoriana menana azy tsy mahafeno an'ilay lasantsy akory. Dia izay ny conséquence an'ilay izy miena ny fahaizan'ilay mpianatra satria mpampianatra tsy mahay an'ilay zavatra ny lasa mampianatra an'ilay izy. Nefa ny matière mety hoe tsy maintsy ampianarina. Mpampianatra tsy spécialiste an'ilay zavatra ny mampianatra an'izy nefa matière tsy maintsy ampianarina. Dia tonga dia tohizako amin'izay resaka izay ihany raha jerena zany dia ny kalitao amin'ny fampianarana ambony eto amintsika dia azo lazaina ve hoe lasa mitotongana. Dia inona zany raha aminao manokana mitodika aminao professeur ny valeur mihitsy an'ilay diplôma avy amin'ny anjerimanontolom-panjakana amin'izao fotoana izao? Oui, misaotra ile hiteny hoe lasa mitotongana manjary ohatran'ny manao safy be mantsina fa raha tsy misy mesure raisina dia lasa hitotongana satria amin'izao fotoana izao kosa aloha za hiteny hoe efa manomboka le izy nefany koa amin'ny lafiny iray mbola hita soritra mihitsy koa ny fahaiza-manao an'ny mpianatra
avy aty amin'ny anjery mpanjakana université Antananarivo moa no fantatro ary ao amin'ny faculté de droit sciences politique ny tena afaka mba resahako rehefa ohatra ireny mpianatra ireny ka manohy any ivelany na manao fanadinana hidirana amin'ny asa mpanjakana dia tena tafavoaka izy fa raha mitohy izany le situation zao dia sûr fa mitotongana le fampianarana satria tsy ampy ny mpampianatra manana an'le fahalalana spécialité ampianarana an'le matière ary inona tsy ampy an'le mpampianatra dia izay le niteneny izay hoe recrutement tsy misy fa io recrutement io ihany koa dia recrutement tokony manaraka fenitra za manokana zao dia tena faly mihitsy nahita an'io le resaka fosika izay eo amin'ny ministère ny enseignement supérieur io satria misy fotoana dia ohatran'ny lasa hoe course au diplôme le izy maika be ahazo an'le master maika be ahazo an'le doctorat dia nefa tsy manaraka ny fenitra tsika angamba nahita an'ireny faneho-kevitry professeur Jonara Tsimbazafy ireny tamin'ny Facebook tsy manaraka ny fenitra le izy misy zavatra be da be ny mahatonga an'le izy tsy manaraka ny fenitra ka raha olona tsy tokony ho azo an'le diplôma no rehefa aveo lasa mampianatra dia tena amin'izay mihitsy le hoe mitotongana be todika atao amin'ny fenitra indray ary za raha ohatra hoe akoatra ny resaka mpampianatra pikaroka sy ny contenu an'le fampianarana mihitsy ao anatin'ny zavatra marary ny mpianatra hita eniko matetika entsika hoe ny resaka bourse sy ny cité universitaire amin'ny mampianatra anao zany ahoana ny fandraisanao an'izay resaka izay ny resaka hoe cité universitaire aloha zany amin'izao fotoana izao aloha tena efa hita hoe mandraindraikitra ny avy amin'ny ministera satria betsaka mifoto-drafitrasa mandeha amin'izao tanatin'izay ministera moa ray volana mahery kely izay no mitsangana fa tena efa hita hoe miasa izay to dia tonoko hoe tao anatin'ny fitondrana teo aloha nandritry ny fito taona tena tsy mitovy na amin'izao fotoana zao eny aminay aloha rano izay nangatany eny nandritry ny firy taona vao niongana ilay fitondrana teo aloha mitsangana ny tato amin'ny mitsangana ny avenue de fondation avy hatrany dia nanao forage teny aminay dia avy hatrany dia vita fa tsy manao an'ilay fomba teo alohan'le mpitondra teo aloha hoe mandeha ny tonga avy any délégation dia manao étude dia maka sary dia miala afaka telo taona mbola tsy hita ilay zavatra izay manko fomba ny teo aloha to dia tonenina mihitsy hoe manao ino tsy haiko ny filazan'izay zavatra izay fa tena hoe izay mihitsy hoe tonga eo izy isy ny délégation maka sary dia manao publication hoe alefa ny foto-drafitrasa zao fa ino ny zavatra mitrango tsisy dia miverina foana afaka isaky ny telo volana migrevy ny mpianatra ny rano nefa mahamenatra anie zany hoe tena mahamenatra ihany koa eto Madagasikara tsy ampy rano mahamenatra raha fotsiny hoe zay koa hoe ny mpianatra na mpampianatra tokony mena valeur mpampianatra pikaroka mahita ny betsaka ny fikarohana ary mpianatra ihany koa anatin'izay betsaka raha hiteny fotsiny hoe ny avy eny amin'ny polytechnique dia izay mazava azy moa resaka hoe domaine technique zay hoe resaka rano misy manao iny betsaka ny recherche ary tena anatin'ny mpampianatra ary miresaka mpianatra io dia hoe tsika tena mahamenatra hoe tsika tsy ampy rano hoe ny any atsimo na ny hoe tsy ampy rano izany nefa ny ressource atsika ny terme technique moa zany hoe nappe phréatique atsika eo ambany eo tena feno rano ao dia tena hoe mahamenatra hoe tsisy rano tsika fa zany hoe fanamaevanana avery koa ny fanamaevanana iny amin'ny mpitondra teo aloha fanamaevanana ny fikarohan'ny mpianatra sy fikarohan'ny mpampianatra ny zava-misy tena hoe tsy rarahina tsotro izao any zao mety tsy mihinona nareo fa misy mpianatra polytechnique zao mavita mamadika rivotra ho rano izay tsy mandeha moa ny normalement zany raha tokony ho izy ireny recherche anatin'ny projet de recherche ny master ireny tsy hoe angalana diplôma fotsiny fa tokony zavatra tsy nisy zany taloha reny tokony jereny fanjakana akaiky rehefa hoe projet innovant dia tanterahana raha azo atao
inona ny olana rano izy avy ny nanao recherche momba rano tamin'ireo mpianatra na mpampianatra fa tsy nisy an'izany efa hatramin'izay fa tsy haiko fa ny lohan'zareo any nataony hatramin'izay nefa raha reny tanterahana tsy misy le olana tsy misy olana resaka karan'izany teto Madagasikara. Mety hoe sady amaliko anao ihany zany a resaka valorisation an'le recherche mihitsy. Ny any ivelany zao dia efa misy koa moa manomboka an'izay eto Madagasikara betsaka ny azo atao hoe bourse de recherche omena bourse anatanterahana amin'ny plan d'action surtout amin'ny resaka entrepreneuriat ny innovation sy ny zavatra rehetra izany. Dia tonga amin'ilay fanontaniana manitsikitsika antsika rehetra hoe ahoana zany ny eto amin'ny anjerimanontolom-panjakana eto Madagasikara ny mpianatra mahazo bourse isam-bolana fa ny resaka bourse d'excellence, bourse de recherche sy ny tariny ohatrany tsy dia misy, tsy haiko tsara aloha raha ohatra hoe feno fa mety hoe tsy dia miparitaka be angamba an'ilay izy a. Dia mitodika atao amin'ny professeur hoe ahoana zany ny eritreritranao mahakasika an'io bourse omena amin'ny mpianatra io, hoe tokony ampitomboina ve ilay izy le isam-bolana omena amin'ny mpianatra rehetrarehetra sa ve hoe avadika ho certains étudiants no omena an'ilay izy ifinansena recherche ohatra. Eto anoloan'ny fenitra izay mpianatra amin'ny fomba ahoana moa no itenenako hoe tsy tokony hamena bourse intsony ny mpianatra fa ny loi d'orientation ny système éducatif antsika nefa dia miteny mihitsy hoe ny bourse dia sur critères sociaux na bourse d'excellence. Amin'izao fotoana izao efa amataonany maro ny décret mivoaka isan-taona dia misoratra mihitsy hoe bourse démocratique et incitatrice. Izany hoe na iza mangataka an'ilay bourse dia mahazo an'io bourse io. Io bourse io nefa raha tsy diso ataoko hoe ny fantatro ny any première année 24 000 ariary. Izany hoe rehefa miteny ny olona hoe tsy misy budget ny enseignement supérieur, fomba fijeriko izay le budget be da be eo amin'ny enseignement supérieur ane ka bourse surcomplémentaire les bourses démocratiques et surcomplémentaires dia amiko nefa ny loi d'orientation miresaka bourse d'excellence sy bourse sur critères sociaux ka zareo mpianatra angamba ny tena afaka mametrahanao an'izay fanontaniana izay hoe tokony atombo ve ny bourse dia mahazo bourse daholo ve ny olona rehetra raha ohatra ny loi d'orientation izay marina fa politique io fa tsy miteny hoe critères sociaux sy excellence no tokony ho bourse. Anatin'izay resaka izay moa zany resaka bourse ny bourse aloha amin'izao tena hoe raha jerena efa tsy ampy tsisy dikany intsony raha hoe isam-bolana io 24 200 ny première année miakatra kely ny deuxième année dia ohatrohatry miakatra kely nefa 24 200 zany inona vitan'izany anatin'ny iray volana. Rehefa mitaky moa izay rehefa mitaky an'io izay ampiakarina dia tsisy mampiakatra mihitsy dia rehefa mivory ny ministera hoe mpianatra sy ministera mivory dia ao misy mamoaka foana hoe afadika bourse d'excellence amin'izay. Io bourse d'excellence io raha za manokana tsy ataoko hoe solon-tena mpianatra na ohatrohatry izany raha za manokana tsy olana aminahy raha toa ka hoe mifanaraka amin'izay ny fomba fampianarana amin'ny fomba ahoana moa no hanomezanao bourse d'excellence kanefa anatin'ny fitsarana tena misy tsy mandeha amin'ny zeloniny ny ankizy io ohatra tena mety hoe tsy aiza zavatra misy any fa ankizy io ohatra tena mahay mivoaka nefa résultat za tsy miteny hoe iza ny diso amin'izay hoe ahoana fa zava-misy nefa izay hoe mahay ankizy io mivoaka résultat ambany ny notiny ary misy nefa ankizy tsy mahay tsy hoe akory hoe anona fa tena misy zavatra izay hoe tsy ankizy mahay moa zany mampita avitry université fa hoe ankizy eo zany lasa tsy haiko hoe le fomba fitsarana ve sa hoe miverina amin'ny resakitsika hoe compétence ana mpampianatra hoe misy an'le hoe misy maika fotsiny anao zavany hoe misy le diplôma tsy arak'io système ny Jupresse amin'izao io hoe le resaka fosy io tsy hoe misy fezay amin'ny resaka mpampianatra sa ahoana ary fa le bourse d'excellence zany raha mitenako manokana tsy olana raha toa ka hoe tena mandeha ara-dRariny ny resaka fitsaran'ny mpampianatra indrindra anatin'ny resaka hoe tronc commun satria any zany tena hoe ahoana kosa moa
ny mpampianatra ray mitsara efa ho firy anatin'ny firy andro de tena hoe ahoana ary zany tena hitsarany an'iny a zay zany tena mahagaga ndraindray vitan'le mpampianatra ve no mitsara roanjato isa anatin'ny tsy haiko anatin'ny ray alina sa anatin'ny roa alina izy manao an'izay zavatra izay de iny zany mila zay hoe le système mihitsy mila ovaina kely aloha de mandeha ho azy ny fanekena zay hoe bourse d'excellence sy ny tariny zay fa amiko manokana bourse d'excellence tsisy olana sy ny hoe critères sociaux hoe mba olona tokony hisitraka anazy a ny tena mandray anazy de tsy haiko afaka manamarina zay resaka hoe fitsaran'ny hoe misy ny mpampianatra tsy voatery eny aminay a fa ny amin'ny hafa misy ny mpampianatra amin'ny parena sy ny ohatrohatr'izany a resaka hoe io fitsarana io a fomba ahoana ny hoe mandeha araka ny tokony ho izy fitsaran'le olona raha ohatra hoe de son feu enjehana anatin'ny androany de son feu mila tsaraina de zay mila hoe tsy haiko hoe angamba ny amaliko kely an'izay tenin'ny fenitra zay ao anatin'ny asan'ny mpampianatra le hoe mitsara copie azoko tsara mihitsy ahoana moa ny hitsaran'ny mpampianatra 1000 et quelques copies zay no mahatonga ny mpampianatra ampina enseignant vacataire rehefa tsy eo zany le enseignant vacataire de mpampianatra ray no hitsara 1000 copies 1500 copies zay asainy tsarainy ao anatin'ny herinandro vitany iny fa mety hoe le attention any am'le copie voalohany sy le attention any am'le copie 500 mety tsy mitovy de iverenako am'le tenenao teo satria anao mantsy teo ny teny hoe compétence ny mpampianatra raha ny fomba fijeriko tsy resaka compétence tsony zany fa resaka éthique sy déontologie ana mpampianatra manana éthique ave le mpampianatra satria anao mantsy ohatrany hoe miremettre en cause zany an'le bourse d'excellence hoe raha tena araky ny tokony ho izy ny fitsarana de ok le bourse d'excellence fa raha ohatra ka hoe olona mahay be no tsy mahazo fa le olona tontonony ariny mahazo de enao miteny hoe le compétence an'le mpampianatra fa mety koa io misy resaka éthique ary zay ny mahatsara veriko any zay ny mahatsara n'ity resaka fosika ty satria ny mpampianatra de tsy mpampianatra fotsiny ihany ny mpampianatra de mpampianatra mpikaroka ary ny mpampianatra ao anatin'ny statut amin'ny mpampianatra mihitsy de manana obligation éthique et déontologie amin'izao fotoan'izao zao nanomboka nisy iny le resaka fosika io sy le hoe resaka corruption ny misoratra anatin'iny taratasina rehefa ny ministère iny ny corruption sexuelle ny resahana tao fa ny corruption tsy sexuelle misy zavatra hafa ihany koa fa raha mijerytsika ny lalàna mikasika ny corruption trafic d'influence anefa ao anatin'ny corruption raha ohatra zany ka misy mpampianatra miteny hoe atao le bourse d'excellence fa ianona no ataontsika mahazo ny bourse d'excellence io corruption zany de zay zavatra zay nefany a miankina amin'ny éthique sy déontologie ny mpampianatra ihany koa tena mafana tokoa zany zavatra resahana nareo zany a fa raha amiko manokana aloha za koa manko mba mpianatra ihany zany azy lasaina de mino aho hoe natonga an'le bourse io lasa zay moa le izy hoe bourse démocratique démocratique incitatrice ahafahan'ny olona rehetra mba mandrato fianarana zany mandrato fianarana ambony a mba hiparticiper amin'ny fampivoarana sy ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara de amiko aloha raha ohatra hoe sasatsasany omena ny sasatsasany a de za hoe fahaizana mety hoe samy manana ny azy amin'izao a samy manana ny domaine a inona ny domaine ho ataontsika hoe prioritaire ve sy ny tariny de tonga any amin'ny resaka hoe développement sy ny fampianarana ambony ary tsika io aminareo manokana hitodika kely atao amin'ny fenitra angambany aloha za hoe inona ny zavatra tokony atao inona ny olana ianao ve mahatsapa hoe zavatra ianaranareo eny amin'ny anjerimanontolo de miparticiper amin'ny fampivoarana sy fampandrosoana amin'ny firenentsika sa ve hoe mety hoe misy décalage be mety koa ve hoe ny olona sasany tsy mandrato fianarana indray no mihetsiketsika be eto amin'ity firenentsika ity amin'ny resaka fampandrosoana tsy haiko fa mametraka fanontaniana aminao zany hoe ahoana fahitanao ny développement sy ny fampianarana ambony isika moa amin'izao raha mahatsikaritra anaty tambazotra any de voizina be ny resaka hoe tsy voatery mianatra voatafita tena voizina be ny resaka iny nefa za de miteny raha mbola azo atao vao mianatra foana raha mahatsikaritra nareo anaty tambazotra amin'izao de hoe ianona tsy mianatra nefa zao ianatra
tsy voatery ho anjarany ihany dia ho anjarantsika zay angambany a dia anaty resaka hoe fampandrosoana ny firenena amin'izao fotoana ny teo aloha tsy dia hitako loatra hoe nomenavana hoe ny mpianatra hoe fampandrosoana ny firenena satria teo aloha izay misolelaka amin'ny mahazo toerana fa tsy resaka compétence fa izay misolelaka ny mahazo toerana ny teo aloha manao an'izao ito no vady conseil technique fa ny teknisianina izay tena hoe nandalina an'ilay zavatra nandalina an'ilay domaine tsy raharahiana dina nataony lasa izy makany ivelany amidina ny ivelany fahaizany ary tena betsaka izany amin'izao fotoana izao lasa izy mampandroso firenena ny ivelany lasa indray firenena hafa ny miady anazy firenena hafa ary miteny mijanona ianao eto dia tsy haiko izay mihitsy tena tsy haiko tamin'ny fitondrana teo aloha hoe fananina avy eo ilay izy hoe alora nga zomaina fampianarana amin'izay tsy mandroso eto tsika fa izay aloha ilay izy rehefa tsy tena mandroso ny firenenao dia poteo ny fampianarana amin'ny fomba ahoana mampoteanao fampianarana aza raharahiana ny mpianatra alao eo inona vokany iny hitantsika iny soa ihany fa anisan'ny 25 septembre iny aloha ary mino isika apetrakintsika amin'izay concerne rehetrarehetra mino isika fa tsy hanao ny erreur intsony izay mpitondra ifandimby eo hoe hanao tsinitsinina ny resaka fampianarana io moa ilay fomba fiteny tany ivelany hoe raha tianao potika firenena iray dia fampianarana potehana mahalala zay daholo isika dia mino angambany fa manomboka amin'ity refondation ity sy izay ho avy tsy haiko après concertation nationale hoe andry anjara be amin'izay ny tanora ny mpianatra na ny mpampianatra amin'ny fampandrosoana ny firenena na ny recherche an'izany na ny zava-bitany hatramin'izay anoizako kely an'la teny fenitra teo angamba marina mihitsy ilay teny teo hoe ahoana moa amena bourse démocratique ilay mpianatra dia nefa ny avy eo ilay mpianatra rehefa mahavita fianarana dia any ivelany fa tsy manasoa an'ilay tsy afaka entiny eto amin'ny firenena ilay izy ny anankiray koa tsara koa fantatra hoe ny mpampianatra pikaroka koa ny mpampianatra pikaroka koa ny tsy hoe mampianatra fotsiny fa manao asa pikaroana koa fa reny asa pikaroana reny mila vola mba hahafantarany olona azy tsy ny établissement rehetrarehetra ohatra ny manana revue misy olona mieritreritra hoe tsy mikaroka ninina mihitsy tsy manao fikaroana mihitsy ny mpampianatra pikaroka fa raha ohatra izy ka tsy manana possibilité ampahafantarana ny voka pikaroany raha ohatra ka tsy misy ny revue dia amin'ny fomba ahoana moa no ahafahana manao an'izay voka pikaroana amin'ny fomba ahoana moa no ahafahany mitondra koa zany ny anjara-biriky amin'ny fampandrosoana ny firenena amarana antsika an'izay marary ny mpampianatra sy ny mpianatra izay nareo zany teo ny teny hoe tsy valoriser ny mpampianatra pikaroka sy ny mpampianatra en général eto Madagasikara dia nefa tamin'ilay fitondrana teo aloha tadidiko tsara nisy déclaration an'ny mpitondra fitondrana moa zany ny teny hoe anafatra mpampianatra pikaroka avy any ivelantsika anatsarana ny qualité amin'ny fampianarana eto Madagasikara surtout moa zany amin'ny resaka anjerimanontolo-mpanjakana dia tiako mba hoeno ny réaction anareo mahakasika an'izay angambany aloha atao amin'ny professeur dia tsy haiko fenitra raha misy réaction kely par rapport an'izay resaka izay merci Ailé nareo ny mpianatra dia mahita hoe mila manafatra mpampianatra avy any ivelany ve satria tsy mahay ve ny mampianatra anareo ve tsy fantatro fa raha ny zavatra fantatro aloha dia ny mpampianatra eto ary misy betsaka afaran'olona ny ivelany le izy zany ohatrany hoe angamba ny tena tiako hoe asiana tsindry kely le zay le tsy ny valorisena zay ny mpampianatra tsy ny valorisena ny mpampianatra pikaroka satria tsy fantatry le olona akory inona le tena réalité inona le asa ataon'ny mpampianatra manao asa pikaroana mpampianatra tsy fantatry ny olona akory hoe manao asa pikaroana le mpampianatra satria tsy afaka mipublier le mpampianatra araka le efa niteneniko teo ireo mpampianatra ireo mpampianatra betsaka amin'ireo mpampianatra ireo manao zavatra ny ivelany mandalo zara risy fa mbola mody eto fa tsy hoe any dia hijanona any fuite de cerveau dia ny mpianatra koa ngamba ny anjaran'ny mpianatra koa ny mahita hoe
hoe mety ve le fampianarana fa ny antony tsy mampety le fampianarana dia le fanresahana tamin'ny fenitra teo hoe rehefa mialan-dahana daholo ny mpampianatra dia lasa mpampianatra tsy spesialista tsy tena hoe mpampianatra tsy mahay fa mpampianatra tsy spesialista amin'le matière ny lasa mampianatra n'le matière fa aloha ngamba ny mpianatra no afaka tadidiko mihitsy ngamba ny tenin'iny tena somary miome moa izay ny mpianatra hoe enzany izany enzany zany solution entin'ny zareo zany rehefa mampianatra moa ny rehefa mandeha ny fampianarana dia misy fotoana ny mpampianatra tsy eto Madagasikara fa makany ivelany atsoina mpianatra izay misy hoe atsoina mpianatra manao ohatry hoe le mpampianatra indray zany a mpampianatra ohatra manao eto a vakatery izy any ivelany ohatrohatr'izay le zavatra ataony any ka matoa izy atsoiny any ivelany ho any aminazy antsika ngamba hoe matoa izy atsoina any dia compétent tena hoe mahay izy matoa atsoina ary betsaka za tsy miteny hoe folo roapolo fa manjato ny mpampianatra vezivezy manao va-et-vient eo hoe makany ivelany dia aveo ary tena raha ny sitrapolo izy ireny raha ngambany a tena tsy miverina teto a fa any izy ina moa many izy miadana tsara fa noho ny mbola hoe fitiavany angambany fitiavana antsika mpianatra angambany a dia nosy ny hoe etika dia aloha angambany zany mbola mpianatra hoe tena hoe ankizy ireo tena mbola mila ny fahaizako mbola mila ny mbola mila ampitaiko zavatra be dia be a dia ngambany ireny fanehoan-kevitra taloha ireny hoe hanafatra mpampianatra ireny a tsy vahaolana satria ny antsika raha ho afarany any ivelany no akany aminazy a dia ianao moa zany hanafatra mpampianatra ina dikan'izay vola ary vola be matoa hoe mpampianatra avy any ivelany zany no mankaty dia ianao hanafatra mpampianatra avy any ivelany a nefa ny eto raha tsy voakarakara-nao. Angamba asiako parenthèse kely ihany le manafatra mpampianatra avy any ivelany hoe manao mission ponctuelle normal zany afaka atao zany fa ny tena tsy mety ane tamin'ireny dia ohatrany hoe ampidirina corps mihitsy zareo tsy fanekena ny fahaizan'le mpampianatra malagasy hoe atsoina izy ireo ohatry hoe hampianatra ny mpampianatra malagasy ohatry hoe izay mihitsy zany le tena tanjo zareo teo aloha hoe andeontsika nafatra mpampianatra vahiny hampianatra andreo mpampianatra eto amintsika ireo sy n'importe quoi mety nefa niara-nianatra tamin'le mpampianatra malagasy mpampianatra ihany sady vao maika koa zao tsy mety amin'ny fisainantsika ancien pays colonisé hoe tena vazavany andeha mety tena vao maika raikitra ny rompo teto amintsika iverenako kely ny tenin'ny fenitra teo ngamba ny anapiko ny any an-dafy zao ohatra ny zareo ny doctorant mahazo tsy maintsy na sous contrat doctoral na financier recherche any zay aloha ny amin'ny science politique fa ny hafa tsy fantatro eto amintsika nefa tena ohatrany samihafa tanteraka ny zavatra iainan'ny doctorant eto amintsika ohatrany hoe raha ny fahitako anazy aloha betsaka ny doctorant tsy mahavita thèse manao décrochage tena misy ary ngamba ny mety hoe miverina première année miova filière afaka resahan'ny professeur kokoa ve mahakasika an'izay ny situation eto amintsika sy ny olana fototra ny zay resaka izay merci. Oui, tsaraiko kely angamba le niteneny aile tsy hoe sous contrat doctoral daholo ny doctorant any ivelany fa misy effectivement ny contrat doctoral misy ny attaché temporaire d'enseignement et de recherche zay mba mampastable kokoa ny fiainan'le doctorant fa betsaka ny doctorant koa ny ivelany misy décrochage satria tsy maintsy mianatra izy no sady miasa ny zavatra mitranga ngamba ny eto amintsika dia ary fantatro satria izay ny resahan'ny mpianatra dia misy le doctorat entre guillemets izay efa nitenen'ny collectif des professeurs moa zarazaraina fotsiny dia misy le doctorat izay amina école doctorale manaraka ny fenitra dia zany zavatra zany koa nefany lasa tsy atokisana zany le diplôme fa ny manao doctorat dia mety misy ny mahazo bourse mety misy misy contrat recruté izy ohatra en tant qu'assistant d'enseignement supérieur et de recherche dia mamita ny doctorat izy fa ny ataoko hoe ny 700 dia miantoka ny tenany izy donc sarotra ny mianatra dans ces conditions. Dia miditra tokoa zany tsika amin'ny resaka hoe inona ary no vahaolana
Zao moa tsika miditra amin'ny resaka fanovàn-drafitra, tsy haiko moa hoe fanarenana rafitra ve sa fanovana, tsy haiko hoe inona ro fondation raha aminareo manokana, en une phrase na en un paragraphe ary tsy maninona koa hoe inona ny fanantenana amin'ity fiovana faran'izay nisy teo ity. Mino ve ianareo, tena hoe mitodika aminareo roa ny fanontaniana fa hisy fiovana ny resaka fampianarana ambony eto Madagasikara noho ny zavatra nitranga farany teo iny ara-politika. Valiko angambany. Aleo valinao. Rehefa miteny ilay hoe mino ve za tsy mino fotsiny fa za miala amina zavatra misy. Ny zavatra hitako aloha zao ary tena salueko mihitsy dia io ilay resaka ady amin'ny diplôma fosika io. Tena salueko mihitsy io zavatra ataon'ny ministère de l'enseignement supérieur zao io. Fa amiko tsy tokony mijanona amin'io fa tokony misy ihany koa ny mangarahara mikasika ny mpampianatra mpikaroka. Mety hoe misy site ny ministère de l'enseignement supérieur ohatra ahitana hoe ao amin'ity université Antananarivo ity dia reto avy ilay mpampianatra. Ity mpampianatra ity dia zao ny spécialitény. Ity mpampianatra ity dia navita ny doctorat ohatra 2025 dia tampotampoka teo izy navita ny HDR ny 2026. Misy fanontaniana tokony mipetraka amin'izay. Ity mpampianatra ity dia navita ny doctorat reto ny membre de jury izay tsisy ifandraisany amin'ny thèse. Ohatra hoe thèse en mathématique dia za ao anaty membre de jury. Dia izay thèse rehetra any ao anaty membre de jury nefa tsisy ninona fantatro ao. Dia mampametra-panontaniana koa ny zavatra ohatran'izany. Ka amiko izany zavatra izany ilaina an'ilay mangarahara dia io le transparence io nefany raha ny fiheverako azy zavatra mora atao zany amina site ny université, amina site ny ministère de l'enseignement supérieur mba elana amin'ilay tenenin'ny olona hoe jury de complaisance. Olona tsy spécialiste ao amin'ilay matière no misiéger ao dia ireo olona ireo foana no misiéger ninona thématique ao ohatra. Ary mba ahitana koa hoe mitombina ve ilay androany manana doctorat dia afaka herintaona manana HDR fa navita article tsy fantatro navita article 10 tao anatin'ny herintaona ary revue taizany navitako an'ilay article 10 tanatin'ny herintaona. Momba ny resaka hoe solution sy ny ohatr'izany aloha. Appréciation en refondation. Ny tenanay amin'izao tena hoe mankasitraka aloha voalohany indrindra satria amin'izao aloha zany tena hita hoe manao zavatra. Tena manao zavatra fa tsy hoe démagogie ohatry ny mahazatra fotsiny ny fitondram-panjakana. Amin'izao fotoana zao eny Vontovorona manangana bloc sanitaire miisa 10 hosolon'ilay WC sy douche tena efa simba. Dia amin'izao fotoana izao manangana zareo. Mety efa mitafo ary izy izay. Dia ny Ankatso koa ohatry ny efa misy ny fananganana an'izay fananganana forage koa efa naton'izay ny Ankatso ny aminay koa. Dia izay moa ny olona anatin'ny volona mahavita an'izay sasany fito taona tsy hita izay nataony dia mbola hatreto aloha dia koa teny professeur telo hoe nisy tsy mino ny fe aloha ny jerena fa tsy hoe tonga dia hoe vita amina raha io fa fe aloha ny jerena dia hatreto aloha mbola pozitif. Ny mpianatra aloha amin'izao mbola pozitif hoe ok mbola mandeha tsara ny fanarenana. Anatin'izay ihany koa hoe inona avy ny tiana hoe solution entina amin'izao fotoana izao ny université tsy ampy fitaovana indrindra moa resaka hoe teknika. Ny polytechnique zao tsy manana labo conventionnel. Ny mpianatra zao rehefa hoe hanao recherche kely dia mandeha makany amin'ny centre de recherche, makany amin'ny CNRA, makany amin'ny seniorité. Dia nefa io koa zavatra tena hoe mila atsangana namany isaky ny département isaky ny mention isaky ny faculté hoe université mpanjakana hoe asina tsy haiko ohatra zao ny aminay mila laboratoire. Tena laboratoire manaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena. Fa raha misy izay laboratoire izay tena hoe tsy mena mitaha amin'ny any ivelany intsony isika hoe resaka recherche no sy ny ohatr'izany dia tena hoe iny tena mila fiheverana kely hoe ampio fitaovan'ny fampianarana ambony fanangana foto-drafitr'asa
dia tsy haiko any amin'ny resaka ohatra zao ohatra raisiko ohatra eo amin'ny resaka journalisme any Ankatso ohatra mba tokony hanana salle de tsy haiko salle de ohatra hoe salle de tournage fanaovana pratika ohatra fa tsy hoe théorie foana le anarana io koa le hoe ny système LMD amin'izao fotoana zao tsy maninona le système LMD raha tena hoe ampiarina le izy hoe tena aleo mihitsy nampiarina fa amin'izao fotoana zao dia tena tsy haiko hoe le système LMD fa mbola isany hoe tady aniba le fampianarana fa raha hoe tena ampiarina io ohatra hoe ny mandeha ny TP dia mandeha ny théorique dia aveo mandeha ny pratika dia tena hoe mety le izy fa ny mpianatra aloha amin'izao mbola tena hoe tsy ampy pratika mihitsy tena tsy ampy pratika. Sosokevitra angamba satria le hoe mino sy tsy mino mantsy efa inona valiko iny sosokevitra angamba ny mety hoe hamaranako ny zavatra teneniko raha jerena ny zavatra rehetra nyresahana tao amiko ny zavatra voalohany tena tokony atao dia ny fametrahana ny fampianarana sy ny mpampianatra sy ny mpikaroka amin'ny toerana tokony misy azy. Il faut valoriser le métier d'enseignant, il faut valoriser l'enseignement supérieur, il faut valoriser l'enseignement de manière générale. Dia ny tena olan'ny université mpanjakana dia resaka infrastructure araka ilay nitenen'ny fenitra teo fa mbola apiako satria ny any Votovorona ohatrany tsy dia manana problemana salle fa raha ohatra hoe hiteniny eny Ankatso dia tsy afaka mianatra à temps plein ny mpianatra satria tsy ampy ny infrastructure tsy ampy ny salle efa tamin'ny 1980 sa no misy dia misy salle vitsivitsy miampy dia amiko izany ny sosokevitro asiana ny infrastructure ary indrindra asiana ressources humaines compétentes miinsister amin'izay recrutement na mpampianatra maninona moa ny amin'ny sehatra hafa misy recrutement isa-taona maninona ny amin'ny fampianarana ambony no tsy misy recrutement na mpampianatra manana an'ilay doctorat ohatra manaraka ny fenitra miinsiste amin'izay fa tsy hoe doctorat fosika na doctorat tsy fantatro de complaisance dia ho recrutena infrastructure ressources humaines rehefa misy zay zavatra zay mety ho moramora kokoa no mirespecter an'ilay calendrier universitaire LMD araka ny tenen'ny fenitra tao fa tsy hoe io zavatra mahazo antsika rehetrarehetra tsisy manana vacances anie na mpampianatra na mpianatra eny amin'ny université mpanjakana tsy misy zany vacances zany une semaine mandritra ny farany taona vacances dia amin'ny fomba ahoana moa nisy motivation amin'izany dia recrutement zany amiko dia ny infrastructure dia transparence mikasika ny enseignant chercheur any afaka resaka fa tsy afaka resaka momba mpianatra transparence mikasika ny enseignant tokony mba misy base de données mikasika ny enseignant chercheur hoe ito olona ito dia zao ny faripahaizany zao ny diplôme ananany zao ny spécialité any zao ny asa-pikarohana ataony satria koa noho ny antony efa nytenenina tao dia betsaka koa ny mpampianatra mpikaroka zay mampianatra fotsiny sisa fa tsy manao asa-pikarohana intsony mety hoe satria tsy afaka manao asa-pikarohana izy mety koa ny sasany hoe misy revue fa izy mihitsy tsy manoratra dia tsy dia tena azo lazaina hoe mpampianatra mpikaroka izy amin'izay fotoan'izay ary ny amaranako anazy dia le resaka éthique sy déontologie ny mpampianatra tsy hoe rehefa mpampianatra mpikaroka ianao dia tena tsisy zavatra kianina fa mila manana éthique sy déontologie ianao koa amin'ny asa ataonao amin'ny asa mampampianatra ataonao amin'ny asa pikarohana ataonao. Fika adintsika kely ny resaka misy hoe calendrier universitaire tena tsy mazava mihitsy nefa iny tokony mba apetraka tsara amin'izay hoe satria manko matetika ny mpianatra eny amin'ny ivony anjerimanontolo mpanjakana tsy ampy stage dia nefa ny calendrier universitaire tsy mazava mihitsy dia sarotra be ho an'ny mpianatra zany mametraka programme eto mianatra dia eto hitady stage fa miovaova foana ilay programme anatin'izay ihany koa nefa hoe resaka mandeha zany resantsika nandeha moa le hoe tokony isa-taona ny fanavaozana ny cité universitaire raha mazava ny calendrier universitaire dia mora ny manao entretien ny cité universitaire ny mpianatra moa zany mandoa hofatrano ary ny hofatrano reny normalement tokony verina hoe tokony misy retour zany hoe anaovana inona
hoe tokony hoe normalement raha ny situation croissant ohatr'izany a tokony hoe hanao entretien reo izy ireo nefa tsisy le hoe fotoana iny reo tsy ao nefa raha atao mazava tsara am'izay ohatra hoe de janvier à octobre ohatra ny fampianarana de au moins zany a novembre sy décembre vacances samy mpianatra de amin'iny vacances iny a tsisy mpianatra tsy misy hoe ny cycle universitaire isa-taona zay a atao isa-taona de amin'ny fotoana iny a manamboatra an'izay le manao entretien manamboatra an'izay zavatra simba sa hoe zay zavatra afaka amboarina no anivon'ny croana ohatr'izay raha zay ny zavatra misy raha zay ny itondrana an'io système io hatramin'izay a tsy misy le olana resaka cycle universitaire io fa isa-taona misy fanamboarana calendrier universitaire mipetrapetraka tsara de milamina mpianatra ao amin'ny trano nipetrahana. Le calendrier universitaire angamba ile aloha e azafady mahatonga le calendrier universitaire ny calendrier universitaire aloha ny ministère no mametraka azy miaraka amin'ny président ny université fa ny mahatonga ny calendrier universitaire ohatran'io anie de nohony le tsy fampiany le fotodrafitrasa e zay no mahatonga an'izy akoatrany hoe misy grève eny etsefatsefany eny de rehefa misy grève eny etsefatsefany eny de mijanona fampianarana ary ny grève hatramin'izay a de resaka heure complémentaire sy resaka bourse tsy nisy hoe grève be nanahoana eny anivon'ny université akoatran'izay ka ny calendrier universitaire amiko ny fomba ametrahana calendrier universitaire zay tsy miankina aminao sy tsy miankina amiko zany fa miankina amin'ny ministère ampy ny fotodrafitrasa ampy ny mpampianatra de mipetraka io calendrier universitaire système LMD io ary am'izay fotoana zay de milamina ny mpampianatra de milamina ny mpianatra de zay hoe que demande le peuple que demande le peuple tena marina tokoa zay tenenareo zay a raha ohatra zany atao hoe banky tokana tokony calendrier universitaire ny rafitra tena hoe fotodrafitrasa ny infrastructure zany tokony hanombohana anazy raha ohatra hoe omena 1 minute ray fotsiny nareo a amintinana an'izay hoe ordre na priorité tokony ananany ty fitondrana refondation ty amin'ny resaka tolokevitra be dia be mihitsy ny tolokevitra nomenareo teo fa nefa tsy afaka hoe atao indray mandeha miaraka tomboka daholo fa raha aminareo zany a inona aloha mitondra makaiza hitodika atao amin'ny professeur angambany aloha raha ny amiko a recrutement na ressources humaines compétentes ary transparence eo anivona site ny université na ministère ahafantarana hoe iza marina ireo enseignants chercheurs ireo de infrastructure ny anako ngambany a somary misy idirany kely an'izay hoe voalohany indrindra recrutement aloha recrutement andreo mpampianatra ireo mazava satria ny université mikatona misy mpampianatra de manarak'izay ihany koa ny fotodrafitrasa mila fotodrafitrasa mifanaraka amin'ny fikarohan'ny mpianatra ny université tsirairay avy de manarak'izay ny valorisation ny recherche ataon'ny mpianatra sy mpampianatra raha zay no milamina recrutement fotodrafitrasa valorisation na recherche reo anankitelo reo fotsiny ngambany mety misy hoe minimiser kely fa reo anankitelo reo a no mipetraka de tena hoe milamina ngambany saky professeur afaka manamarina an'izay hoe mety ilamina amin'izay resaka hoe fampianarana ambony reo anankitelo reo mianina hoe raha reo anankitelo reo no milamina de ny recrutement betsaka amin'ny mpampianatra milamina mpianatra ny fotodrafitrasa mifanaraka amin'ny norme sy ny fahatelon'ny farany hoe ny valorisation na recherche azafady kely hiteny kely aho fa adiniko tao amin'ilay proposition azafady revalorisation de l'enseignement de satria tsika miresaka enseignement supérieur de enseignement supérieur amevony toerana misy azy ny mpampianatra any amin'ny anjerimanontolo amevony toerana misy azy ny fampianarana any amin'ny anjerimanontolo amevony toerana misy azy ny mpianatra any amin'ny anjerimanontolo ny mpandrahana any amin'ny anjerimanontolo tsisy zavatra mandeha hoe rehefa ohatra ka tsy apetraka amin'ny toerana misy azy ny fampianarana rehefa tsy fantatra hoe important io enseignement supérieur io de inona ny ampisehoana an'izay hoe important ny enseignement supérieur raha ho anahy mampampianatra mirecruter olona manana an'le tena compétence fa tsy kiatrano trano tsy diplôme fosika tsy jury de complaisance transparence mikasika ny mpampianatra mikasika ny asa-pikarohany mikasika ny hoe inona ny spécialité an'ireo mpampianatra ireo de infrastructure satria rehefa mandeha ny recrutement
dia mba tsy mijaly ireo vacataire ireo. Rehefa misy ny infrastructure dia tsy misy tsony le hoe mampianatra ako maraina dia tsy afaka mampianatra tsony any hariva fa faculté hafa manao anazy na ampiasaina ny salle satria mandeha ny baka na ampiasaina ny salle satria misy zavatra be da be dia mijanona le fampianarana. Fanampin'izay ihany koa dia hoe lazaiko ihany koa hoe inona marary ny mpianatra moa zany efa ireny critère na resaka grevy ireny hoe jiro sy rano, foto-drafitr'asa, anatin'izay moa ny WC sy douche. Dia ireo zany matetika marary ny mpianatra moa zany misy fandraisany kely ihany koa marary ny mpampianatra hoe fanaovana tsinotsinona ny fampianarana ambony. Mino izahay aloha mino hoe hoanatra ho an'izay mpitondra ifandimby ireny hetsika ireny hoe azo atao tsinotsinona tsony resaka fampianarana. Tena mino izahay fa handray an-tanana amin'izay ny mpitondra ho avy eo, mbola tsy fantatra moa zany après concertation hoe hisy fifidianana satria fa aleo izay hoe tena anisy valeur amin'ny resaka fampianarana io mipetraka eo angambany. Zay angamba no tiako tenenina hoe ny marary ny mpianatra mila jerena akaiky mba tsy hiverena ny tsony, tsy hiverena ny resaka hoe grevy isaky ny 3 volana, grevy isaky ny 9 volana. Ny mpianatra koa anie mba leo tsy hoe fafinaretana koa ilay izy. Izay anie tena marary aminay koa ilay ambaniana hoe sauvage ohatr'izany nefa ilay izy zoanay marary anay ilay izy izy koa nefa tsisy mihaino raha tsy manao hetsika izahay, izy moa mihaino raha tsy manao hetsika izahay dia marary anay koa ireny hoe nareo sady efa karamaina hianatra. Non, tsy izany ilay izy. Zoanay koa ilay takilay matoa izahay tonga teo nisy ny hoe tsy tonga ho azy koa ny matoa hoe mpianatra université zany na misy concours, misy hoe mahay ireo sélection de dossier ohatr'izay fa tsy tonga ho azy ireo matoa mpianatra université fa olona tokony hanana ny hoaviny eto amin'ity firenena ity ireo mpianatra ireo dia tsara hoe tsy atao tsinotsinona tsony ny amin'izay manaraka. Rebondir kely amin'izay resaky fenitra izay hoe sady ilaina anie le bourse hoe karamaina nareo hianatra fa betsaka amin'ireo mpianatra surtout eny amin'ny anjerimantolo-mpanjakana ireo anie misy an'io bourse kely io ary mbola tsy ampy anazy mihitsy satria tsy mitovy daholo ny fiaingan'ny mpianatra rehetrarehetra. Betsaka ny sahirana dia iny no ahafahany manohy ny fampianarana sy azony fahaizana mari-pahaizana. Afaka tia maro be anay ianao pasiko aminao fiteny. Fanampin'izay resaka tenenao izay hoe bourse kely iny no anampin'ny fiainany tena izay ny zava-misy eny amin'ny polytechnique eny. Eny misy hoe colocataire hoe vehivavy anankefatra amin'ny iray trano, lehilahy anankenina dia ireo mifanampy foana. Ny matetika ohatra hoe tsy ampy ny vola alefan'ny ray aman-dreny na ohatra hoe efa lany mialoha dia io bourse io ataon'izareo fanampiny kely. Mindrana ny amin'ny colocataire izy hoe mba ampita amin'izao kifa mety rehefa amin'ny bourse reny ange tena hoe izay ilay hoe marary ihany ilay izy indraindray ny ankizy zany hoe dia 24 200 ny zavatra endasina nefa tsy haiko ina vita an'izany misy fotoana ohatra hoe larobia dia efa lany ny vatsomeny ray aman-dreny. Ny ankizy efa melehibe misy fotoana efa tsy tia hipaky eny amin'ny ray aman-dreny intsony dia manao izay hafany izy eny moa misy koa miteny fa minareo tsy mitady vola disoka izany. Ny mpianatra eny amin'ny cité tena isan'ny tena hoe mikaroka ataony izay tadiavan'ny vola. Mivarotra izy manao sakafo izy dia amidiny amin'ny mpianatra. Izay ny zavatra misy eny tantaraiko tsara mihitsy. Dia ny ankizy eny efa manao itony hoe mpanjara kely izany. Ny bourse zany efa kely io. Ny matetika ny ankizy ary amin'izao tena mitsitsy arivo isan'andro nataony loaka. Tsy ataoko hoe ny resaka hoe mihinan-kena c'est du luxe chez nous. Luxe be zany aminay mihinan-kena amin'ny mpianatra. Rehefa mihinan-kena ny iray dia hoe mihinan-kena izay moa le fomba fitenina izay hoe misy hena amin'ny vilany anankiray dia hoe mihinan-kena. Dia ohatrohatr'izay ilay izy hoe tena kely bourse io fa io zany tsy tokony hanenjana ny mpianatra hoe nareo fa karamaina sy ohatrohatr'izao. Non, efa io tena hoe io ny ivelomany tena misy mivelona amin'io mpianatra. Mbola tsy mahavelona ary. Mbola tsy mahavelona ary io fa tena hoe miafy tanteraka. Amarana conseil ngamany tonga dia eo amin'ny fenitra ihany afatra farany raha ohatra hoe izay tianao hametrahana an'ilay afatra io na mpianatra, mpampianatra anareo na ihany koa mpitondra fanjakana raha ohatra ka izay ny sitraka ao. Alongany ataoko tsirairay mihitsy. Ho an'ny mpitondra fanjakana aloha voalohany indrindra mino fa voarainareo ny hetaheta amin'ny mpianatra hatramin'izay
mino aho fa tamin'ny mino izahay aloha e, fa engany mba iny ny antsika amin'ny mpianatra farany hoe milaza mararina izy ireo de tena hoe iny ny antsika farany engany hoy aho. Manarak'izay koa mpampianatra mankasitraka fa tena hoe nareo mbola nampijoro ny université noho ny hoe ny vacataire moa indrindra hoe fitiavana sisa ny nandehananareo ny professeur ny mpampianatra permanent izy hoe efa tsy anatin'ny heure intsony mbola ampianarany ireny nge tena hoe fitiavana sisa e, mbola tianay nareo mbola tian'le firenena ianareo de tena hoe mankasitraka antsika mpianatra indray minoa nareo fa atsoatsy mety valoriser am'izay tsika de tena hoe aza kivy zany tsony mianatra, aza manaiky an'le voizina be hoe miala fianarana fa tsy mahasoa io de fianarana no lova tsara indrindra, toy izy foana ny fianarana mbola azo atao de toy izy foana iny. Ho antsika mpanaraka kosa afatra tiako apetraka de hoe aza de manambany loatra ny resaka hoe fampianarana ihany koa nareo na hoe mpampianatra zany na mpianatra hoe reo mpampianatra io fa mikarama be, tsy zany le izy fa misy fotoana misy antony koa matoa izy mianatra be mba misy zay le hoe misy fotoana tsy haiko ny fomba filaza anazy hoe mba nianatra izy zavatra nianarany io de mikarama ohatrin'ny olon-dre rehetra fa tsisy hoe mikarama be sy inona be zany de hoe reo fa mikarama be tsy miraharaha an'izay mahazo firy reny kay ve ianareo mahalala mararintsika malagasy zany rehefa tena hoe nanjoantsika resaresaka le zavatra de ohatr'izay ihany koa hoe entany foana ny olona hoe entany foana zany manodidina hoe toy izy foana ny fianarana aza mijanona zara mbola azo atao fa ny averikany ny fianarana no lova tsara indrindra. Mankasitraka. Non, moi j'ai plus rien. Mankasitraka antsika rehetra zany izay mamarana an'ity podcast antsika ity manasa anareo anaraka tsy tapaka amin'ny pejin'ny Soyombonana de amin'ny manaraka indray mankasitraka veloma daholo.